Nandritra ny fotoana vitsivitsy izay dia atsapany anangatsika ny tapany maraina sy ny hariva teto an-drenivohitra. Manome fanazavana momba izany ny avy eo amin'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro. Tao anatin'ny fotoana maromaro izay natsapantsika isika teto amin'ny faritry ny afovoantany. Araka ny efa nolazaiko teo hoe miditra tsikelikely ao anatin'ny ririnintsika izao. Tao anatin'izay fotoana izay koa dia somary nahazo vahana kely izany ny tsiko ny alizena ny tsiko avy aty atsimo atsinanana. Dia izay no antony nampangatsiatsika ny teto amin'ny faritry ny afovoantany sy tany amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy. Ny atsika aloha saika mbola mitoetra trano ny maraina sy ny takariva. Volana metsy misy atsika amin'izao volana may izay dia volana hidirantsika tsikelikely ao anatin'ny vanim-potoanan'ny ririnina, izany hoe miditra tsikelikely ao anatin'ny ririnina izany isika amin'izao. Ny volana jona, jolay ary ny aogositra kosa no tafiditra tanteraka ao anatin'ny aty ririnina isika amin'izay volana izay. Fotoana irosona amin'ny vaninandro ririnina ny volana May, ho tafidina 13 degré celsius ny maripana farany ambany araka ny nambaran'ny teknisiana avy ao amin'ny meteo, raha tratra 13 degré celsius ny maripana farany ambony. Ho antsika eto amin'ny afovoantany kosa dia manodidina eo amin'ny 15 degré celsius eo tsika amin'izao ho tafidina hatramin'ny 14 na 13 degré io atao anatin'ny 2 na 3 andro ho avy. Maripana ambony indrindra kosa dia manodidina eo amin'ny 12 degré, 13 degré eo tsika amin'izao hiakatra tsikelikely kosa izy io atao anatin'ny faran'ny herinandro ity mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 15 na 20 degré celsius eo. Amin'ny ankapobeny zany dia saika hiamaina hatrany aloha zany isika atao anatin'ny 3 andro manaraka. Ny zavona ihany koa etsak'ilan'izay dia saika hitoetra aloha amin'ny faritry ny afovoantany ny ilany andrefana iny sy ny tapany atsimon'ny nosy atao anatin'ny 3 andro ho avy.